andray ny miarabantsika tsirairay avy any tokantrano any a manaraka izao fotoana andraisantsika fampaherezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra izao. Andriamanitra ne omba sy tany ankonantsika tsirairay avy ka tsy ho diso anjara amin'izany fampaherezana atolony izany isika ary ahazo ihany koa ny tombontsoa omeny izany tenin'Andriamanitra izany. Hiaraka hivavaka isika. Misotranao zay Andriamanitra fa manaraka izao fampaherezana izao noho ny fahasoavanao mety efa aminay tsirairay avy. Tianao ampahafantarina anay ny tombontsoa ny mahazanakao anay ka amin'ity ity tompo dia mitenena ianao amin'ny alalan'ny teninao mba ho fantatray fa tia anay tokoa ianao ary tsy mahafoina mahasaraka ny tsirairay avy aminay. Misaotra tompo, tononay amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka. Amen. Teny ititsika dia anaraka lohateny anankiray maneho ny fitiavany amiko sy aminao Andriamanitra. Zay ilay lohateny, maneho ny fitiavany amiko sy aminao Andriamanitra. Ilay Andriamanitra efa nandray antsika ho zanany zany dia maneho izany fitiavany izany amin'ny isam-batan'olona satria fantany amin'ny maha isam-batan'olona antsika tsirairay avy isika tsirairay avy. Ten'Andriamanitra izay hojerevantsika dia ao amin'ny bokin'ny Jeremia. Bokin'ny Jeremia toko 7:20 ka eo amin'ny 9:10 no hojerevantsika amin'ity anio ity. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Kristy. Fa izaho mahalala ny hevitra heverako anareo ho Jehova, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Izaho mahalala ny hevitra heverako anareo ho Jehova, dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Izany ny teny fikasana men'Andriamanitra asy anao ary sarobidy izany teny fikasana izany. Tsy mijanona eo nefa ny Andriamanitra fa ao amin'ny toko 2:30 amin'io bokin'ny Jeremia ihany dia mbola manonona izao teny fikasana izao ndray Andriamanitra. Toko 2:30 9:7 Tany lavitrany ny sehon'i Jehova tamiko ka nanao hoe, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany nampaharetako famindram-po anao. Zay zany le teny fikasan'Andriamanitra faharoa. Fitiavana mandrakizay no itiavan'Andriamanitra asy anao ary ampaharetany ny famindram-pony amiko sy aminao. Any amin'ny boky fitomanina izy io dia teneny hoe avao izy ny isa-maraina izany. Vaovao isa-maraina ny famindram-pon'Andriamanitra ary tokony hifamatra amin'izay ihany koa mba ho avoazika isa-maraina ihany koa fanoloran-tenantsika amin'io Andriamanitra tiantsika io. Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Amin'ny teny vahiny izy dia hozy izy hoe je t'aime d'un amour éternel. Tian'Andriamanitra zany tsika amin'ny fitiavana mandrakizay. Efa le je t'aime mivoatonina dia tena ohatrany hoe miantefa kokoa any am-pon'ny malagasy ilay izy. Ka io Andriamanitra io zany dia manonona aminao hoe je t'aime, tian'Andriamanitra zany ianao ary tsy fitiavana ankapitaka na hoe havako raha misy patsa na hoe tiako raha amin'ny fotoana anankiray fa tsy tiako amin'ny fotoana hafa. Tsy izay ny fitiavan'Andriamanitra anonona ny je t'aime manao fa tiany amin'ny fitiavana mandrakizay, d'un amour éternel. Toy izany fitiavan'Andriamanitra antsika ary lehibe izany fitiavan'Andriamanitra antsika izany. Tany ampitan-dranomasina no niseho ity tantara anankiray ity izay tantarana lehilahy anankiray mpikapa hazo na irony atao hoe bûcheron irony zany sy ny alikany. Io lehilahy io dia mpikapa hazo ny asany ary isa-maraina dia mandeha maka hazo any an'ala izy. Any amin'ny 5 kilometatra hatrany zany no misy ny ala andehanany angalany hazo ary mitondra sarety izy amin'izany fotoana izany mitondra ny ombiny hitondra izany hazo azony izany ary tsy adinony ny alikany rehefa andeha hianala izy mba ho namany iny andalana izany. Tamin'ity maraina ity dia vonimbonina raha namana ny andeha ary toy ny fanaony
de vao manao sioka tokana fotsiny izy tonga de miakatra eny ambony sarety izany alikany izany. Ary tamty maraina ity de andeha tokoa izy nanao sioka tokana izy tonga de niakatra ilay alikany. Rehefa niakatra ilay alikany de lasa zareo. Io alikany io dia bevoka io alikany io, alika vavy. Rehefa nandeha zareo rehefa tonga tany anala dia nanomboka ny asa ny ranamana. Kapaina ny hazo de atao ambony sarety zay hazo. Mandeha lavilavitra ndray de kapaina ny hazo de atao ambony sarety zay hazo. De tao anatin'izay fanaovan'ny asan'izay no natsikaritra izy jereva n'ilay alika nitotry ny maka kridrihatra kely tamin'ny toerana anankiray de teraka teo ilay alikany ary nanana zanaka anankitelo ilay alika. De nitoizany ihany ny asan'io ranamana io rehefa avy nahita izany toe-javatra izany izy. De nikisaka toerana hafa indray izy. De ny sakafo izy no ny kelikeliny de natsony moa ny alikany isakafo. De nisakafo teo ny alikany. De rehefa avy ny sakafo de nanohy ny asany indray izy. Ilay alika kosa niverina teny amin'ny zanany. De nandeha teny ny fotoana mefeno ihany ny sarety. Ary ilay alika kosa rehefa hitany hoe natory ny zanany de nandeha nitaditady sakafo teny naninanina teny izy. Rehefa feno ny sarety de hoy ilay rangahy hoe tonga de niakatra ilay alika nakeny ambony sarety. Nandeha zareo satria efa miteko hariva ny andro. Nandeha izy nody ary rehefa tonga tany an-trano vao nahatsiaro ilay rangahy hoe kay moa ilay alika niteraka tany anala. Ny andro ty efa maizina be. Ho avela any reny alika reny fa aleo rapitso maraina miverina maka anazy rehefa tsy lany biby any izy. De nandro tsy nanana ilay ranamana tamin'io fotoana io fa hoe rapitso maraina indray zany andeha vao mangirany ratsy de sady akan'ilay alika kely no akan'ny kitay akan'ny hazo fanao mahazatra izany. Tamin'iny alina iny dia teo atokotany ohatrany fanaony ihany koa ilay alika fa tsy niambina tanàna izy tamin'io alina io fa lasa izy nandeha. Azonao ny tantara ndeha akany zanany izy tamin'io fotoana io lalana 5 kilometatra. Zanany nefa anankitelo any hoe ny zanany ankiray zany avy tany 30 kilometatra. Zanany telo zany 90 kilometatra. Raha manomboka amin'ny fito zany mety any amin'ny efatra ora maraina vao mety ho vita raha mandeha tsotra na somary faingapaingana andia zany. Nandritry ny alina de ny taony tsirairay teo reo zanany reo na vita 30 kilometatra intelo izy zany nandroso miverina teo. Ary tonga ny somatsara tao an-tanàna ireo zanany anankitelo ireo. Rehefa tonga ny maraina mangirany ratsy de ny kosomaso ralehilahy ary nanoka de ny sasatare de ny foa ny sakafo kely de andeha iainga indray hoany anala. Sady aka n'ilay alika kely ny programany. Efa namotra any nefa izy de akory ny agagany. Fa indreo ilay alika kely anankitelo fa miondakondana eo amin'ny reniny. Ufakasitrahana an'ireto alika kely de nisafosafony teo de mipelipelika kely ilay alika kely. Ary ufakasitrahana an'ilay reniny satria fantany hoe nitomin'ilay reniny ireto zanany ireto de mba nisafosafony koa ny lohany. Ilay reniny amin'io matory. Tsy matory ka ilay reniny fa maty ilay reniny. Maty vokatry ny harerahany sy ny fitiavany anjanany ity renina alika ity. Yava malala. Fitiavana lehibe ny naseho an'io renina alika io zanany. Na de tsy tao amin'ilay ampon'ilay lehilahy zay izany fitiavana izany na de latsaka ambany aza izany fitiavana tao amin'ilay lehilahy zany de fitiavana lehibe ny naseho an'io renina alika io tamin'ireo zanany telo ireo. Maty izy ho fanavotana an'ireo zanany ireo. Ny alika de tsy mahafantatra hoe alika izy. Alika anie za ty tsy mahafantatra ohatr'izany ny alika. Fa ny olona de mahafantatra hoe olona izy. Kanefa ilay alika naneho fitiavana. Ny olona ary manahoana, mahay maneho fitiavana lehibe ohatr'izany ve ny olona. Fa andetsika tsy hijery ny toetran'io alika io tsony na hijery ny toetran'ny olona. Fa hijery ny toetran'ilay Andriamanitra izay tia ahy sy anao. Manahoana moa io Andriamanitra izay tia ahy sy anao io. Ao amin'ny bokin'ny Isaia no jerevantsika amin'ny tian'io ty Isaia 7:20. Manahoana io Andriamanitra io. Isaia 7:20. Tsy fantatrareo va? Tsy efa renareo va?
fa Andriamanitra mandrakizay Jehova izay namorona ny farany tany tsy mba mety ho reraka na sasatra izy, tsy takatry ny saina ny fahalalana. Io Andriamanitra tiatsika io zany de tsy mba mety reraka, tsy mba mety sasatra, tsy takatry ny saina ny fahalalana, ary Andriamanitra mandrakizay izy. Tsy fantatrareo va, tsy efa renareo va fa Andriamanitra mandrakizay Jehova. Izany no toetrany io Andriamanitsika io. Andriamanitra mandrakizay, Andriamanitra tiatsika ihany koa izy io, manam-pitiavana ary fitiavana tapitrohatra, fitiavana tsy arefesina no nitiavan'Andriamanitra ny olombelona, fitiavana tsy arefesina mampifamatotra ny olombelona amin'Andriamanitra satria Jesosy Kristy ihany no afaka maritana an'izany fa fitiavana lehibe omen'Andriamanitra atsika izany. Ka amin'izay Andriamanitra mandrakizay azy izay dia eo anatrehany toe-javatra rehetra. Ny mandrakizay zany de eo anatrehany, na mandrakizay lasa izany na mandrakizay ho avy. Fa tsy fantatrareo va, tsy efa renareo va fa Andriamanitra mandrakizay Jehova, io Andriamanitra tia asy anao io zany de Andriamanitra mahita ny mandrakizay ao anatin'ny ray mijery fotsiny. Tegna jerevantsika ao amin'ny Isaia 9:10 andininy 10, Isaia 9:10 ny andininy 10 sy ny 11 no vakitsika. Zao no ilazan'ny bokin'ny Isaia azy. Izay manambara ny farany hatramin'ny voalohany ary manambara hatramin'ny ela izay tsy mbola natao akory. Izany ny andininy 10, andininy 7 indray verenantsika. Tsarovo ny zavatra taloha efa lasa ela, fa izao no Andriamanitra ka tsy misy hafa, izao no Andriamanitra ka tsy misy tahaka, izay manambara ny farany. Any zany ny farany hatramin'ny voalohany, any am-piandohana zany de efa fantatr'Andriamanitra izay zavatra iseho any am-parany. Tsy Andriamanitra mandrakizay va Jehova? Hitany mandrakizay lasa, hitany mandrakizay mbola ho avy. Izay manambara ny farany hatramin'ny voalohany ary manambara hatramin'ny ela izay tsy mbola natao akory. Mbola tsy zavatra miseho akory zany de fa ambarany hoe izao no iseho amin'ny fotoana ohatran'izao. Izany lay Andriamanitra tianao sy tia ahy. Mahafinaritra fa manohy ny teniny izy manao hoe dia ilay manao hoe ho toy ny fikasako ary efaiko ny sitrapoko rehetra. Andriamanitra mahay manatanteraka ny fikasany, Andriamanitra tsy toha io Andriamanitsika io zany ary Andriamanitra mahay manatanteraka ny fikasana, manam-pikasana tsara ho anao sy ny ankonanao. Andriamanitra hainy mahatanteraka izany. Io andavanandrom-piainantsika io de ao anatin'izany mandrakizay izany anie, lay mandrakizay lasa sy mandrakizay ho avy, ao anatin'izany izao andavanandrom-piainantsika izao. Hitany zany ianao fonombola vao nitorotoronina tao akibo, hitany ianao zazakely, hitany ianao tanora, hitany ianao amin'ny fahalehibiazanao, ary hitany ihany koa ianao amin'ny fanteranao, hitany ianao amin'ny andro eviany Jesosy Kristy hoe iny izy fa nakarina ho eny amin'ny rahalanitra satria nanaiky ny andray ilay zanak'Andriamanitra ary tonga zanak'Andriamanitra sy pon'ny lanitra ihany koa. Engania mba ho zany izao sy ianao eo anatrehan'Andriamanitra ao anatin'ny ray mitompo maso izany. Ndray mitompo maso ny ahitany any Adama sy Eva tao amin'ny saedena. Io izy fa hita mifanania sy ninana tamin'ilay voankazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Io hita ny Mose sy ny zanak'Israely miampita ny ranomasina mena ao anatin'ny ray mpimasina ijerevany an'izany. Hita ny Jesosy Kristy tonga nofo ary hita ny Jesosy Kristy avy eny amin'ny rahany lanitra. Hita ny ihany koa lay fiainana mandrakizay izay ho avy. Voalaza ny bokin'ny Isaia izany fa izy de manambara ny farany hatrany amin'ny voalohany. Izany ny Andriamanitsika, Andriamanitra mandrakizay io Andriamanitsika io. Andriamanitra mahafantatra ny atsipiriany amin'ny fiainanao ihany koa. Mbola nitorotoronina tany ambohaka Jeremia de efa fantany hoe ianao Jeremia ianao mpaminany ianao. Ohatr'izany ihany koa ianao, ohatr'izany ihany koa za hain'Andriamanitra amin'ny atsipiriany ny fiainako sy ny fiainanao. Io Andriamanitra io de tenen'ny bokin'ny Apokalipsy intelo mamerina an'izay bokin'ny Apokalipsy manao hoe izy no alpha sy omega, alpha sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. Zany ny Andriamanitra, Andriamanitsika, Andriamanitra mandrakizay ary Andriamanitra mahafantatra ny ho avy zany Andriamanitra izany. Izay mihitsy no nanolorany an Jesosy Kristy hoe ho anivony izany tantara rehetra izany
mba ho fanavotana an'ity zao tontolo zao mpania sy ty nomeny a io zanan'lay tokana io anatin'ray mitompo masina hitany an'izany lavo ve ny zanak'olombelona atao amin'ny sahedena lavo ve ny taranany rehetra taty aorina vaolana Jesosy a ampatonga an'ireo zanak'olombelona ireo andova lay fiainana mandrakizay a izay hitany ao anatin'izany ray mpimaso izany ry ava malala de ho ambakan'izany ve ny toejavatra lalovanao amin'ity anio ity ho ambakan'izany ve ny fiainanao ny andavanandrom-piainanao hainy ny etsipiriany amin'ny olana sedrainao hainy ny etsipiriany amin'ny fiaikana manoloana anao eo amin'ny fiainanao hainy ny etsipiriany amin'ny fitadiavana izay mampatonga anao andany mondro kely isan'andro tsy mitandro asasarana hitany izany tianao amin'ny fitiavana tsy tarefesina eo Andriamanitra io ary izany Andriamanitra tianao izany ane no efa nanolotra ny zanany mba ho faty hamonjy anao ihany koa ka tsy mba ho asetrinao omenao azy ihany koa ve ho setriny izany fitiavana izany ilay zavatra tokana angatahany any aminao de tsy inona izany fa io fonao io no mba iriny hitoeran'ilay fanomeza tsaribidiny lanitra de Jesosy Kristy izany fo kely hitoerana fanomeza tsaribidiny lanitra atolotrao ve izany fonao izany ho an'Andriamanitra omeo azy izany fonao izany fa hainy ny manova ny toejavatra rehetra eo anoloan'ny fiainanao hainy ny manova ny toejavatra rehetra sedrainao ary hainy ny miditra antsehatra amin'ny etsipiriany indrindra ny fiainanao ary hainy ny mitondra anao any amin'ilay fiainana mandrakizay raha mandray an Jesosy Kristy ilay zanany ianao Andriamanitra ny ahitahanao sy ny ankonanao amen. Tombontsoa lehibe Andriamanitra no nyrenesinay tamin'ny anio ity tamin'ity anio ity ny amin'ny nahafantaranay fa ianao kay de tena tianay na de Andriamanitra tapitrohatra Andriamanitra tsy toa Andriamanitra mandrakizay ary ianao tsy airefesina dia tianay tsirairay avy isam-batan'olona misaotra Andriamanitra noho izany fitiavana mientefa ty aminay tsirairay avy izany misaotra noho ny nanomezanao ny zanakao la hitokanao mba ho famonjena anay tsirairay avy ekenay ankehitriny ny sorona nataony izany zanakao izany ka horaisinay ny famonjena tolony ary tehirizo anay Andriamanitra ny fiainana mandrakizay izay efa namboarinao ho an'ny tsirairay avy aminay angatahanay sy irinay amin'ny anaran'i Jesosy ny mivavaka izany amen.